Aterina ny fiarabana ary miarabanao satria nahazo fahasoavana indray isika androany. Mino fa andray fitahiana lehibe indray ianao amin'ity an'ity isaorana be dehibe isika izay nandefa ny afatra ny antso anay ihany koa tao anatin'ny fiarahantsika tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay. Ary te hampirisika anao izahay hoe tsy irery ianao fa Andriamanitra mijery anao. Ary raha matoky azy ianao eo amin'ny fiainanao dia azo izay tadiavinao. Fantatrao ve hoe izy fantatrao ve ny heriny sy ny fahefany fa arakaraka ny finoanao no fiasany ihany koa eo amin'ny fiainanao. Nahoana hoy azy satria raha andray ohatritsika sadraka misaka bediny ego izy ireo dia nino fa amonjy azy amin'ny laforo mirehatra afo Andriamanitra tsy hoe afo tsaribona afo kitay fa laforo anankiray izay misy afo midedadeda afaka hidirana olona ao anatin'izany ary ny hafanana dia fantatsika fa natao impito mihoatra noho ny mahazatra kanefa na dia teo ary izany zavatra mampiaya zavatra mampitahotra izany dia izao fantany fa ilay Andriamanitra izay ny vavahany, fantany fa ilay Andriamanitra izay ninony dia afaka hamonjy azy ireo ao anatin'izany laforo mirehatra afo izany. Tahaka an'izany ihany koa Daniel fantany fa ilay Andriamanitra izay inony dia afaka hamonjy azy ao anatin'ny lavaky ny liona. Toy izany ihany koa Joseph, nino izy fa hanafaka azy hamonjy azy Andriamanitra ka nanampisahiny izy nanampasahiny izy hanohitra ny fakapanahy ka na dia atao aza hoe tany anaty tranomaizina izy dia mbola nasandratra Andriamanitra ihany satria fantany fa tsy maintsy hamonjy azy ny tompo raha toka manohatra ny fakapanahy izay eo aminy izy. Tahaka izany koa ilay vehivavy izay nikasika ny lamban'i Jesosy efa hitantsika io tantara io fa nilaza izy tamin'izay fotoana izay hoe na ny somotra viavin-dambany fotsiny ny aza ny voakasiko dia ampy anasitrana azy izany satria fantany fa ilay Andriamanitra izay inony dia Andriamanitra mpanasitrana izay nahatonga nametraka ny fantaniana tary aloha hoe fantatrao ve hoe ohatry ny ahoana io Andriamanitra izay hivavahanao io, fantatrao ve ny heriny io Andriamanitra izay hivavahanao io fa arakaraka ny finoanao sy ny fahafantaranao ny herinao Andriamanitra no vitany ihany koa eo amin'ny fiainanao ka mino fa izy mahalala ny hevitra izay heverana anao. Andao hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa mbola manana an'ity fotoana ity. Misaotra fa mahatsiaro mitodika aminao izahay. Raha nomboka an'izao fotoana manoka an'izao diovo ny fonay mba hadio. Isoro ny tebitebinay izay mampalahelo anay na nanorosory anay ihany koa. Meo anay iray malalo ny herin'ny fanahinao masina ary naiza toerana misy anay andraisana an'izao afatra izao dia meteza ho piaro ary omba anay. Tsinjovy Tompo izay miatrika olana rehetra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eo amin'ny fiainana dia anisan'ny toe-javatra anankiray izay tena miteraka tebiteby eo amintsika ny faha-AFA-BARAKA. Anisan'ny manavesatra ny saintsika izany, anisan'ny mahavaky ny fotsika izany kanefa ho amin'ity anio ity te hilaza vaovao mahafalo anao tsy avelan'Andriamanitra AFA-BARAKA ianao fa matoki ilay mahalala ny hevitra heverana anao. Ianao na dia ilay olona hoe mitanondron-dava azy, ianao na dia ilay olona hoe mitomany mandrakariva azy ary menatra satria mety ho nalaim-baraka ianao, anio dia te hiteny aminao fa ianao na izany olona izany azy dia tsy izany ny efa rano ny fiainanao satria ianao ilay olona mahatoky an'ilay Andriamanitra mahalala izay hevitra heverana anao. Andehantsika hijery tenin'Andriamanitra anankiray ao am-boky Isaia. Ny Isaia 4:10 ny andininy fahefatra. Isaia 4:10 ny andininy fahefatra dia misy izao teny izao hoe aza matahotra fa tsy homenatra ianao ary aza mangaia fa tsy havela ho AFA-BARAKA ianao fa ho adinao ny henatry ny fahatanorana
ary tsy ho tsaronao intsony ny tondro masonao fony mpitondra tena. Ny tapany voalohany andeha ho raisitsika hoe aza matahotra fa tsy homenatra ianao, ary aza mangaya fa tsy avela ho afa-baraka ianao. Ho aso anao zany ten'Andriamanitra zany. Tsy tokony atahotra tsika satria Andriamanitra dia tsy hitondra antsika ho amin'ny faha-baraka. Tsy tokony atahotra isika satria Andriamanitra dia mahalala ny hevitra hiheverana antsika tsirairay avy. Mety ilaza ianao hoe tena tsara izany teny izany, kanefa raha mijery ny fiainako raha mandinika ny momba manokana dia indrisy feno henatra, feno faha-baraka, toa tsy te hiseho imason'olona, kanefa manana hafatra ho anao amin'ity anio ity. Tantara anankiray dia ny amiana izany, ninona faha-baraka eo amin'ny fiainanao. Na manao ahoana na manao ahoana eritreretinao ho lanja sy vesatra izany faha-baraka izany izay mety hoe nanala baraka anao na avy aiza na avy aiza, dia ain'Andriamanitra ny mamadika an'izany mba ho voninahitra. Ahoana no ahatongavantsika amin'izany voninahitra izany? Hoy atao hoe ndeha raisitsika ny tantarany aina. Iana azafady indrindra toko, Iana dia vehivavy momba, ary mamomba azy tsy miteraka dia nalainy rahavaviny baraka izy. Tsy izy io fa hipenina no esoina izy. Ho an'ireo izay miaina ao anatin'izany dia mahafantatra tsara hoe ohatry ny ahoana ny fanesoana izay mahazo anao, ny teny maharary izay mahazo anao, ny fanasoketana izay mahazo anao. Ary zany ange ny antony mahatonga ireny vehivavy tsy miteraka ireny mitotototo atsiaroa, mandany vola aman-karena mba hatao izay ahazona zaza. Ny fiainany dia toa ohatry ny hoe feno faha-baraka satria tsy niteraka izy. Ary antonany maro no ny ainany an'izany fanasoketana izay nataony penina tamin'izany. Fa nisy fotoana izay nanapahany hevitra fa hitsangana izy. Rehefa nitsangana izy dia nandeha tany an-tranon'i Jehova, hitaraina amin'i Jehova. Ao amin'ny Samuela 1:1-10. Izao ny voalazany teny hoe ary Iana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehova izy, sady nitomany dia nitomany. Lasa izy nitaraina dia teo anatrehan'i Jehova izy nitomany, ka nitaraina tamin'i Jehova satria fantany fa eo anatrehan'i Jehova dia misy famirapiratana. Eo anatrehan'i Jehova dia misy voninahitra, araka ny voalaza ao amin'ny tantara voalohany toko 9:7-20. Niazakazaka Iana nitondra ny fahamenarany, nitondra ny faha-barakany, nitondra ny eso izay nahazo azy teo anatrehan'Andriamanitra fa tsy tamin'ny olona. Isika nefa indraindray dia izao, rehefa misy zavatra mianjady amintsika dia ny mamaika antsika dia mitondra an'izany eo anatrehan'ny olona izay mitovy amintsika ihany. Kanefa matetika ny zava-misy dia ahoana? Vao maika manampy indroa voeny ny faha-baraka na ny henatra na ny alahelo na ny ratrapo izay mahazo antsika no asetry ny reny olona ireny. Fa Iana rehefa nidododona keo amin'Andriamanitra izy dia niaino azy tokoa Andriamanitra, ary rehefa avy nitaraina tamin'ny tompo izy dia lasa izy niverina tany an-trano tamin'ny mpifaliana. Tokony izany ihany koa ny toetra ananantsika. Rehefa mitaraina amin'Andriamanitra isika dia manana fanantenana fa hamala ny vavaka izay ataontsika Andriamanitra. Hifaly isika fa efa niaino antsika Andriamanitra, ka rehefa niverina nakany an-trano Iana dia niverina ny sakafo izy. Tsy nirara intsony izay mety hoe fanevatevanana izay fanalam-baraka nataon'ny penina azy. Tamin'izany penina raha nilaza hoe inona koa izay ianao vadiko boribory, inona koa ianao izay olona tsy miteraka, vehivavy ratsy fitondran-tena sy ny maro hafa tsy voatanisa, naratra ny fony. Fa ity indray mitoraka ity kosa dia efa na tsy ary fifaliana Iana tao anatin'izany rehefa avy nakany an-tranon'Andriamanitra izy ka nivavaka. Eritaona tao aorianan'io fotoana io dia nahazo ny Samuela kely izy, ary navadika Andriamanitra ho voninahitra, ho fandresena ny faha-baraka izay nahazo any Iana, ilay vehivavy nitoraham-bato
ary fatatsika tsara ihany koa tantara io ilay vehivavy janga izay noesoeson'ny olona tao anatiny toejavatra izay ny ainany raha toka hoe noentin'ny olona satria hoe azo latanana njangajanga izy tamin'izany fotoana izany noentina teo anatrehan'i Jesosy kanefa zao Jesosy tsy mba niapanga azy na dia nisy aza ny faha-FA-BARAKA izay natao azy ny olona nanosika azy iosina amin'ny tany fa Jesosy kosa nandray azy tamin'ny tanam-pitiavany ary nanangana azy nanarina azy ny olona nanondro azy tamin'ny fanondrony amin'ny faharatsiana vitany fa Jesosy kosa nantany tamin'izay fotoana izay hoe nakaiza ireo olona izay niampanganao tahaka izany koa ny fiainan'ny Zakaiosy no ampangainy Zakaiosy fa mpamory hetra no ampangainy Zakaiosy fa hoe isan'ny olona izay mikirakira vola maloto kanefa tsy izay neny Jesosy fa na dia nalaim-baraka tahaka an'izany ary Jesosy tamin'ny asa izay nataony dia nanantona azy Jesosy ary namonjy azy tao anatin'izany toerana izay nisy azy izany tsy navelany Jesosy ho AFA-BARAKA izy tahaka an'izany ihany koa ilay lehilahy jamba no ampangain'ny olona izy tamin'izany fotoana izany fa hoe ny fahotana nataon'ny ray aman-dreniny angamba nahatonga azy ao anatin'izao fahajambana izao fa tsy izay neny Jesosy na dia teo aza ny fanebadebahana sy ny fanalam-baraka izay natao azy fa fanasitranana no noentin'i Jesosy azy na dia i Paoly aza tamin'ny fotoana izay niovany fo dia no ampangain'ny olona tamin'izany fotoana izany hoe io le nanenjika ny kristianina io le namono ny kristianina ary satry ny olona ny mbola ampiosipotaka azy amin'ny tany fa Jesosy kosa tamin'izay fotoana izay dia nilaza nanao hoe mo tsy fanaka no vidiana va ity mo tsy fanaka efa voafidy va ity ho Jesosy tamin'izany fotoana izany ka zao andeha hoentsika eo amin'ny Jesosy izay hoe verinao fa na AFA-BARAKA anao raha mino an'izany ianao dia afaka niandray sy hisitraka an'izany ihany koa fantako fa sakana tsy ahafahanao mandroso ny mety ho eritreretinao fanalam-baraka natao taminao miteraka alahelo zany miteraka henatra zany ka mahatonga anao hisitrika mandrakariva tsy afaka ny anio zavatra anankiray na dia atao hoe manana ny maha-izy anao ianao sy manana ny talenta anao ianao fa dia zao misitrika ianao fa dia hiteny aminao hoe mino fa Andriamanitra no manome anao izay voninahitra tokony ho sahazanao andaontsika hiazakazaka eo anatrehan'ny Tompo lay be voninahitra lay afaka mamajika ny faha-FA-BARAKA ho voninahitra ihany koa raha mino sy manaiky ny ataony ianao dia hoy izy aminao amin'ny Isaia 4:4 ny 5 hoe aza matahotra fa tsy ho menatra ianao ary aza mangaya fa tsy avela ho AFA-BARAKA. Hivavaka isika misaotra anao izay Tompony amin'ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay misaotra anao izahay na ny amin'ny fitantanana sy fiarovana eo amin'ny fiainanay na ny fiahinao manokana ny fanahinay sapanay fa lehibe tokoa ny famindraponao ary izany tsy nahalanyndritranay ary dia marina amin'ny teninao tokoa ianao Andriamanitra ankehitriny dia mbola ahavozinay indray ny fanoloran-tenanay mahatoky izahay Tompo fa ianao no hanarina anay ianao no hanafaka anay ka ninina mety ho enatra ninina mety ho tondromolotra ninina mety ho fanasoketana ninina mety ho latsa eny fanindrikendrehana sy faha-FA-BARAKA izay natao tamin'ny fiainanay tamin'ny lasa dia mahatoky izahay fa ianao no hanarina anay sotra sy mankasitraka izahay noho ny amin'ny fahariponao aminay fa na tsy mendrika sy tanteraka ary izahay amin'ny fanarahana anao sy ny fankatoavana ny titinao dia mbola manatsotra ny tananao ianao mandray anay araka ny haben'ny fahasoavanao misaotra iray malalo fa tsy misy toanao dia raina sy ankalazaina mandrakizay ane ny anaranao Tompo amen. Tonga eo amin'ny famaranana ny fiarahansika ny amin'ny anio mankasitraka anao ary te hampahery anao manokana hoe na oviana anao ny lavy teo amin'ny fiainanao
na manao ahoana lanja ny fahafambaraka izay ny ainanao dia fantaro fa afaka manarina anao indray Andriamanitra, fantaro fa afaka manangana anao indray Andriamanitra, hitananao amin'ny sandrom-pitiavana izy ary anome voninahitra anao. Mahery izay indrindra. Ianao no mahalala niady mafizay atrehako fa tsy vitsy ireo zay mankala aoky anao no fialofako fantatraoko izay nataoko sonao ny fiainako niloreraka ny foko sy ny saiko ka dia mila famonjena viamina Andro amin'ireo zava-tsy natao tompo ianao mahalala ny andro hitrangany marina toy izao fantatraoko izay nataoko sonao ny fiainako niloreraka ny foko sy ny saiko ka dia mila famonjena viamina fantatraoko izay nataoko teo imasonao ny fiainako